Te gitara ve ianao na mipetraka eto Madagasikara na ny ivelany na Canada io, France, Allemagne, Suisse, États-Unis na any Maurice sy ireo firenena maro samihafa izay ahitana malagasy mitovy amintsika. Raha ohatra ka tianao hoe ao anatin'ny 3 volana fotsiny ianao dia efa afaka mitendry any am-piangonana, afaka mitendry amin'ny fiheti-pianakaviana na ihany koa mba mampifalifaly ny tenanao rehefa weekend na rehefa makaina tsy miasa ao an-trano, ary indrindra raha manana ianao 12 minitra isan'andro mba hatokanao andraisana gitara dia manasa anao hanao inscription amin'ilay cours accéléré 3 mois izay ataonay, izay natao indrindra mba hampahay gitara anao amin'ny alalan'ny fianarantsika ireo fototra rehetrarehetra amin'ny gitara sy fianarantsika ihany koa ireo pratika rehetrarehetra ao anaty hira. Dia raisina daholy na débutant ianao na moyen na avancé, eny fa na dia efa professionnel ary ianao dia afaka raisina daholy. Ny tanjontsika dia izay aizanao aingana, taddio tsara fa vitsy mba tsy tenenantsika efa tsy misy intsony ny olona manana faharetana, ary ataoko angamba fa tsy fahadisoana raha ampianarina anao aingana ao anatin'ny 3 volana ny zavatra nianarako sy nanaovako investissement nandritra ny 7 taona. Raha linany amin'izany ary ianao dia taddio fa mandray olona 3 izahay, ary izay 10 voalohany manao inscription dia omentsika promotion raha ohatra ka mandoa 3 mois mitambatra. Izay vonina na liana dia afaka mandefa message avy hatrany amin'ny WhatsApp dia ao omenanao ny andinindiny rehetrarehetra. Dia raha misy fanontaniana tianao mbola apetraka amina mba hanasorana ny ahiahanao dia afaka apetraka anao izany dia avy hatrany dia za direct no mandray anao. Ny olona rehetrarehetra izay ao anatin'ny 12 hatramin'ny 12 taona no afaka manao an'io, ary mety amintsika rehetrarehetra io fa tsisy hoe tsy dia manam-potoana ianao dia tsy afaka manao an'ilay cours, fa afaka manao an'io cours io daholy isika rehetra izay manana gitara, manana 12 minitra isan'andro. Zay ary fa dia manantena ny ahitanao hianatra izay. Misaotra tompoko.